Vahao Ny Oloko. Vahao Ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao Ny Oloko. Vahao Ny Oloko. Nandeha teny izy mba amin'ny foravoravo amin'ny fofian'ny fifaliana no idirako ny tokatranontsika menakavindray amin'ity fotoana ny mahafinaritra be ity zay araky ny fanampanantenako hatramin'ny omaly a iresako hatrany hatrano momba an'izany atao hoe fahendrena, ny tontolon'ny fahendrena satria fanampahafantariko hatramin'ny omaly fa ny atonga ny olona anana fiainana mahafinaritra andeha lavitra amin'ny fiainana, atonga anao anana fiainana milamina. Ary ndresako maly zao dia hoe arena mateza, misy ny arena mandalo fa misy ny arena mateza. Dia efa naveriko ombenombeny fa tsy ny olona rehetrarehetra manan-karena no tafita, tsy ny olona rehetra manam-bola rehetra no tafita amin'ny fiainana, fa misy olona manam-bola androany fa miletika ara-pitso, manan-karena androany fa tsy maintsy miletika ara-pitso. Satria rehefa tsy ao anatin'ny olona ny fahendrena dia tsisy ninina mateza zany, tsisy zavatra tsara mateza zany, tsisy vola mateza zany, tsisy arena mateza zany eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy ao anatinao ny fahendrena. Ny fahombiazan'ny olona rehetrarehetra atao anaty baiboly ka olona nandeha lavitra ary olona ela velona ary olona naharitra ary natsangan-javatra goavana dia tsisy adihevitra zany olona zany fa olona nanana fahiran-tatsaina noho ny olona rehetra ary olona manana fahendrena noho ny olona rehetra. Raha miresaka fahiran-tatsaina tsy miresaka fahendrena eto fa fahiran-tatsaina, ny mahasamy hafa azy manko ry havana dia zao ny fahiran-tatsaina dia fahiran-tatsaina naturel, zany hoe le olona marantsainy reny olombelona ihany, saina maha olombelona ihany ny fahiran-tatsaina. Ny fahazavatsaina dia olona maha olombelona anao ihany, ary be da be ny olona mahiran-tsaina sy manana fahazavatsaina na olona tsy mivavaka ary na olona tsy mivavaka ary dia manana fahiran-tatsaina. Fa ny fahendrena kosa dia avolo eny farafakeliny, avolo eny noho ny fahiran-tatsaina nanan'ny olona ny fahendrena amin'Andriamanitra, satria ny fahendrena dia ao amin'Andriamanitra irery ihany ny manana azy. Ny fahazavatsaina sy fahiran-tatsaina dia azo ratovina any amin'ny université, amin'ny fianarana matematika, amin'ny fianarana comptabilité, amin'ny fianarana gestion, amin'ny fianarana ty rehetrarehetra io dia afaka manana fahazavatsaina sy fahiran-tatsaina ny olona. Fa ny fahendrena tompoko dia vavaka ihany ny azahoana azy, fa ny lora tena mivavaka. Tena hoe Andriamanitra ihany ny afaka manome fahendrena olona, Andriamanitra ihany ny afaka manome fahendrena olona. Ary ny fahendrena dia avolo eny farafakeliny ny fahazavatsaina sy ny fahiran-tatsaina. Zany hoe ny olona manana fahendrena zany dia afaka manangana zavatra goavana mihitsy. Iresako olona ohatra ianao a, ny olona marantsaina, be da be ny olona marantsaina ohatra ny Vladimir Poutine reny zao marantsaina. Vladimir Poutine, ry Paul Kagame, matory Paul Kagame nahatsangana firenena ravarava ny ady, potiky ny ady, nefa tampotampoka eo ry Paul Kagame nahatsangana firenena ray matanjaka ty Afrika amin'izao fotoana zao, zany firenen'ny ino izy ty Rwanda zany, fantatsika tsara zany nitsangana zany, zany firenena tao Afrika atsimo zany, izy ty Nelson Mandela nigadra amapolipoly taonany maro tany amponja, amapolipoly taonany maro nigadra tany amponja, nefa nivoaka avy ihany mbola afaka nanangana ny nahatsangana ny Afrique du Sud ihany.
misy olona nefa natranona koa ary tsy voatsangany, misy olona na zavatra kely asaina tsangany etsy ary dia tsy voatsangany. Tena androany tena ty tenanao rapino ianao, tena rapino ianao. Fahendrena ny mila anananao, rehefa nananao ny fahendrena dia afaka mandeha lavitra ianao. Ka ampianatra an'izany resaka izany androany, mbola ampianatra indray, andao alohantsika hivavaka angataka amin'ny fanahy masina anoro lalana antsika. Tompo Jesosy, manoro eto ianao androany ary mangataka aminao aho, toroy lalana izay sokafo masom-pananay, alalanay ny sitraponao indray, alalanay ny fahamarinana rehetrarehetra. Sokafo ny vava mpanomponao ary ny teny rehetrarehetra izay ampianarina eto anie dia akasika fiainan'olona sy hanova fiainan'olona maro. Misy saotra Jesosy io. Amen. Amaky ny teny tompontsika atao amin'ny ohabolana toko faefatra, ohabolana toko faefatra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Eo amin'ny 9:20 manao hoe: fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitavovonan'ny andro. Fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitavovonan'ny andro. Atao amin'ny andininy ohabolana ihany, ohabolana ihany ny vakitsika. Toko aloha tonga dia atao amin'ny salamo 430 ny vakitsika. Salamo 430 ary eo amin'ny 9:17 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. 9:17, salamo 430, 9:17 manao hoe 9:12 hoe: na iza no maniry fiainana sy tahita andro ahitana ny soa dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Le ohabolana toko faefatra teo dia mitantara manao hoe lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina ka mihamazava mandra-pitavovonan'ny andro. Dia ozy izy indray ty salamo 430 teo hoe: na iza ianao no maniry fiainana, tena maniry fiainana mahafinaritra be, ary tahita andro maro ahitana ny soa, dia ty misy fahendrena anankiray: arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Ny Efesianina toko faefatra, Efesianina toko faefatra eo amin'ny 9:15 dia izy hoe: koa esoro ny laingy, esoro ny laingy ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Esoro ny laingy dia samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Esoro ny laingy dia samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Ny laingy ariavana dia anisany manimba, tena manimba fiainan'olona maro. Ny lainga sy ny fitaka dia manimba fiainan'olona maro. Ary raha mpanompon'Andriamanitra ianao androany miainao an'ity fandaran'ity dia ampianatra anao momba ny fahendrena mahakasika an'izany atao hoe fitenenana lainga sy fitaka ary fahamarinana izany aho androany. Ny ao an-tsain'ny olona maro ary ao an-tsain'ny olona tsy mivavaka dia ny hoe aza dia diso marina loatra, mba misy fotoana ihany koa mba milaza lainga kely. Ary amarinitsika moa zany le izy hoe misy ny atao hoe lainga masina, dia misy ny lainga tena lainga, dia misy ny lainga masina. Dia be da be amin'ny olona mihitsy no miafina rehefa mandainga ambadika le hoe lainga miafina, dia lasa mandainga. Dia tsy ny olona tsy mivavaka ihany no mandainga, fa na dia ny mpino koa ary dia mandainga. Inona ny voka-dratsy ny lainga?
mitondra inona eo amin'ny fiainatsika ny laingy. Voalohany ry havana dia zao ozy izy le tenin'Andriamanitra nivakitsika teo hoe na iza maniry fiainana sy tahita andro maro ahitana ny soa dia aoka izy aro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy teny fitaka. Raha te ahita andro soa, andro maro ahitana ny soa ianao dia ny lelanao arovy mba tsy handainga. Ny lainga manko ry havana dia mamatotra ary tena mamatotra, ary tena mamatotra. Ny mahatonga ny olona migadra ary sarotra ny raharaha rehefa ny amin'ny tribonaly, sarotra ny raharaha rehefa ny amin'ny mpitandro ny filaminana, ary rehefa manomboka ny mpitandro ny filaminana na ny mpanao enquête na ny mpitsara dia mianatra momba ny lalàna ary mianatra momba ny fanaovana enquête, mianatra momba ny fanadiadiana. Dia maro ny olona alaim-panahy dia miresaka, dia rehefa miresaka dia hoe rehefa mandainga ranga dia mba afaka, rehefa mandainga dia milamina fa mila mandainga ihany dia mila nefa ry havana io lainga io dia mamatotra ny fiainanao. Ary ny olona rehefa nandainga indray mandeha dia lasa tafiditra mandainga fanindroany, ary lasa tafiditra mandainga fanitelony, ary tsy maintsy mitady fomba amahana ny olainga io. Dia ny anisan'ny olana dia zao rehefa mitady fomba ny olona amahana an'le lainga dia lasa tsy tafaverinao amin'ny fahamarinana intsony. Lasa sarotra be zany ianao rehefa avy nandainga dia ilaza amin'ny marina, fa ohatrany hoe lasa lainga miampy lainga dia lainga miampy lainga. Dia inona ny hafarany mahatonga anao misaraka amin'ny olona zany, mahatonga anao tafasaraka amin'ny fianakaviana zany, mahatonga anao tafasaraka amin'ny olona rehetrarehetra zany, ny lainga. Dia lasa malaza ianao any ambadika any hoe reny mpandainga, reny mpamitaka, reny mpamitaka. Mahatonga anao lasa mandeha mitoka-monina ary tsisy olona te hiaraka aminao intsony, tsy misy olona te hifandray aminao intsony satria mandaingy mamitaka. Zany ny vokatry ny laingy. Lasa mandainga dia lasa, ary ny lainga tompoko dia tsy maintsy lainga mamahazy. Raha tsy hoe le olona manomboka mibebaka sy mifona, tena mifona hoe tena mifona fa lainga le niteneko tamin'iny, diso le niteneko tamin'iny, namitaka le tamin'iny fa mifona fa tena diso fa tiany tena marina. Zay anga hoe tsy maintsy mifona ianao dia tsy maintsy mibebaka dia manomboka milamina ny lalanao. Fa raha ianao tsy mahavita mifona, tsy mahavita manaiky an'le heloka nataonao, tsy mahavita manaiky sy mibebaka eo anatrehan'le olona nandainganao, dia tsy maintsy lainga mamahalaingy. Dia in'le lainga fanindroany indray tsy maintsy misy lainga fanitelo ny mamahan'iny, dia lasa mandainga foana ianao. Dia zany no mahatonga ny olona anankiray voafatotra na lainga, voafatotra na lainga dia mamorona foana. Ohatra resako amintsika hoe nindram-bola tany amin'ny banky ianao, dia efa nindram-bola tany amin'ny banky ianao dia ny tena marina an'io vola io nefa saika ohatra hoe hitsaboanao tena, na mety hoe vola io mety hoe andoavanao ekolazy ny mpianatra, na ohatra hoe vola io mety ohatra hoe ny antony indramanao azy zany andoavanao fatrano, na mety hividiananao fanafody satria marary ny zanakao na marary ny vadanao, na anaovanao mariage io vola indrama amin'ny banky io, anaovanao mariage. Or rehefa nindrana an'le vola tany amin'ny banky anefa ianao dia tsy zay ny teninao hoe indram-bola any amin'ny banky anaovako mariage, fa tsisy ampindram-bolanao koa aloha raha anaovanao mariage any. Fa matombo banky manome volanao dia ampiasaina amina, ampiasa vola ianao zay, ampiasaina amina asa, ampiasaina amina tsena. Fa raha hoe indram-bola any amin'ny banky ianao aminao mariage na hitsabona marary mety tsisy ampindrana anao azy zany.
hitsabonao tena le izy nandoa ividianana fanafody nanaovana mariazy nandoavana écolazy or mindrana le volana efa ianao any dozy anao anaovako voamaina anokafako gargoty anokafako an'izao mandaingy anao zany mandaingy anao alainga ny akanao an'le volany amin'ny banky azonao le vola de namitanao somatsara amin'ny mariazy ny-janakao namitanao an'le trano fa tsy nampiasaina tamin'le zavatra tokony nampiasana azy nampiasainao tamina vidim-panafody nampiasainao écolazy lany le vola tiatsiketo rehefa ho avy ny banky am'izay hitako ny trosy ho avy ny banky hitaky an'le vola tiatsiketo fa tsy maintsy mandaingy ianao rehefa tsy voalohanao i vola io tsy maintsy mandaingy andray ianao amahana ny problème io any amin'ny banky hoe zao ny tena olana tamin'izy de tsy maintsy laingy andray hoe tena tsy netiny tseny ravany tseny zao ny olany tsy nefa tsisy an'izany akory fa mety nanaovanao vacances le izy nanamboaranao trano de tsy maintsy laingy mamahan'le izy satria laingy ny angianao voalohany ary de manomboka tsy maintsy mikorotanao anaty laingy ianao ary mamatotra ny laingy firifiritsika miantoka ny namatsika miantoka ny rahalahinao anao miantoka ny anabavinao miantoka ny raitapo aminao hoe andao indram-bolany amin'ny banky i vola io tsy ianao ny maka azy tsy ianao ny mampiasa azy fa ny rahalahinao hoe mety anavotana ny rahalahinao any amponja na anavotana anaovana volany amin'ny tribunal na anavotana anaovana kolikoletsery le izy de teren'ny fianakaviana ianao de laingy lasa ianao ny mandainga dia ianao ny manisy sony ihany hoe ampiasaiko am'izao azo anefa le vola tsy ampiasanao amin'iny fa menao ny rahalahinao aveo ny rahalahinao tsy mahatavaverina an'le vola tsy tavaverina le izy de jere fa tsy maintsy laingy amin'ny mamahany io vao miva io ary laingy amiampylaingy zany ingeny mahatonga ny ren'le hitanareo problème be any amin'ny banky indramy frigidaire anao mba ampindramy frigidaire anao aloha de ampindramy tomobilinao aloha fa indram-bola any amin'ny banky de ampindramy denao no manao antoka any amin'ny banky de ampindramy machine anao machine fanjairana de ampindraminy armoire anao ataoko antoka any daholo de ampindraminy télé anareo ataoko antoka any reto le zavatry reto anefany tsy anao akory fa nampidirina tao an-tranonao fotsiny io ny télé io ny anako atao de hitan'le mpiasa amin'ny banky ay anao reo ana reo tonga am'izay ny fotoana navoaka amin'ny banky le vola de alain'le zokonao alain'ny ny avanao le fananana ny indramy mamodina tao antoka teo tsy tafaverina le vola tsy tafaverina eo ianao vao mikoropaka ary miakatra tribunal aiza daholo le natao antoka ka reny tsisy anafa an'le zokoko an'izao so laingy amiampylaingy tsy maintsy zay foana ary tsy maintsy mikorotana ny olona raha vao manomboka mandainga sy mamitaka ianao dia laingy any mamahalaingy de lasa laingy any fiainan'ny olona iray tsy mety milamy zany ianao ry havana tsy possible hilamy zany ianao raha vao nandainga indray mandeha raha ohatra ka tsy te hilaza marina ianao de aleo fotsiny mangina ny vava aleo tsy mitsofoka tsy mampaninona nge anao rehefa tsy te hilaza amin'ny marina ary ianao rehefa tsy milaza amin'ny marina tsy mampaninona zany tsy mamatotra anao zany fa ny olana de ianao mandaingy efa niteraka taman'olona ianao efa niteraka ray nalain'ny mamanao le zaza de nitaizain'ny mamanao de nisy lehilahy am'izay tateorina napakabady anao de io zany efa nakobonina menaka avy tao io hoe aza miteniteny mihitsy hoe zanaky rozy io de aza nitenena mihitsy rozy hoe efa niteraka de nanotaniny le lehilahy rozy tena ianao hoe efa nanambady taloha mbola tsy nanambady mbola tsy niteraka za mbola tsy niteraka zany nefa efa niteraka fa rian'le mamany fa ty tsiketo fa indray andro tsy maintsy mipoka io
tsy maintsy mipoka hoe zanakao io nanafienina ohatry ny ahoana rio riavana dia tsy misy marina zay tsy isy eo ary tsy misy takona zay tsy ho hita. Baiboly no miteny an'izany, tsy misy takona zay tsy ho hita ary tsy misy marina zay tsy ho isy eo fa tsy maintsy misy eo foana marina. Raha nambady ianao ka na efa niteraka azy na efa niteraka azy tsy mampaninona milaza ny marina, tsy mampaninona ny mitsotra ny marina. Indrindrandrindra resaka fanambadiana ny resahako. Ao anatina fanambadianao manko angeriavana indray misy zavatra be da be mandisy fanantenana, mandisy fanantenana. Ndraindray misy vehivavy efa niaraka tamina lehilahy anaky 7 anaky 10 anaky 4 niaraka tamina, dia ianao nefa mbola milaza ihany hoe madio fitondranteny ianao, ianao milaza hoe zao atanin'ny vadinao satria misy fotoana ny lehilahy miaraka aminao tena anambady ianao, sary piaro izy dia misy fotoana manontanytany ianao. Ianao efa niaraka tamina lehilahy tsory aminy efa niaraka hoe akanao vady izy tsara, tsy akanao izy aza mandangy. Olona efa firy niaraka taminao mbola sahanao no mitena za mbola tsy niaraka tamin'ny lehilahy zany, mbola tsy any zany, mbola tsy maditra zany zany. Fa ao ariana kely eo hipoaka daholy, voaka daholy ny exanao ny ambadimbadika any, miona aminao, rehanao, rehan'ny vadinao aty aoriana. Ay ve efa misy exa zany, ay efa exa tary, exa fafiry iny zao, exa fafiry. Voafatotry ny lainga. Ary raha tsy tianao nikorotana amin'ny tokantrano dia tsy maintsy mbola mandainga indray ianao hoe anga iny no eksako fa olona nananana fotsiny dia lasa mbola mandainga indray. Zany tompoko ny erreur goavana amin'ny lainga indray mandeha. Ary ny olona mpandainga tsy maintsy mikorotana, ny olona mpandainga tsy manana fiadanana zany satria voatery tsy maintsy mamorona foana isan-kalina inona indray ny lainga ho tenenina. Ary na hoela na hoaingany dia ozy izy le fiteneniny hoe lany ny laingany, na hoela na hoaingana tsy maintsy tonga ianao amin'ilay hoe lany ny laingany, lany ny laingany. Ny fahendrena dia ozy izy voalazan'ny Baiboly eo amin'ny salamy mivakitsika teo, eo amin'ny salamy mivakitsika teo. Na iza ny maniry fiainana sy tahita andro maro ahitana soa dia aoka izy arony lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Indrindrandrindra rapino ianao, za dia tena mamety torevitra mihitsy ho an'ny mpivavaka, na inona mety ho vokany, na inona mety ho fitrangany dia aza mandaingy. Raha nanao ady sony ianao dia tsisy olombelona tsy diso zany. Raha nanao ady sony ianao tsisy olombelona tsy diso zany. Raha nanao erreur ianao tsy nisy olombelona tanteraka zany teto ambonin'ny tany. Ary zay tsy nanota taminareo ianao ke torabato azy. Hoy Jesosy, tsy misy olona manao ny tsara hoy ny tenin'ny tompo, tsy misy olona manao ny tsara, tsy misy olona manao ny marina ka tsy manota. Misy fotoana foana tsika tavalatsaka ao anatina fahotana, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izay teny zay? Ny dikan'izay dia teny zay dia tsotra ihany. Ny dikan'izay teny zay dia tsotra ihany. Fehezo ny vavanao mba tsy handainga, fehezo ny vavanao mba tsy hamitaka, fehezo ny vavanao mba tsy hisy lainga mivoaka ao anatin'ny vavanao. Fehezo ny vavanao. Zany na tonga ny Efesianina toko 4 vakitsika ty hoe koa esoro ny laingy ka samy milaza marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Esoro ny laingy. Rehefa sanatria tafalatsaka nandaingy indray mandeha ianao dia andana mifona, andana mibebaka amin'ilay olona nandainganao. Mifona hoe efa ohatrany tsy marina ilay zavatra nyteneko tamin'iny, ohatrany diso, ohatrany nisy lainga hoe ilay nyteneko tamin'iny fa mifona. Satria raha iny le lainga iny ny non'le olona dia miamitoy iny satria mety mivoatra araka iny le resaka dia mitoy hatrany le izy dia ny afaranao ry havana malala ny afaran'io resaka io
satria le olona iretsaka aminao eo foana dia amorona lainga eo foana ianao voafatotra ianao ny afaranao voafatotra ianao ny afaranao ary dia iny no mahatonga leo lasa mpandainga tanteraka ianao dia lasa fiainana lainga ary ampisaraka anao amin'ny olona zany ino mbola very mpiany tsy voatery rehefa iresaka ianao dia hitantara amin'ny marina amin'ny olona rehetra tsy voatery hitantara amin'ny marina hoe zao daholo tsy voatery hitantara amin'ny marina afaka manakombona ny vavanao ianao na misy marina ary afaka manakombona ny vavanao ianao fa ny zavatra raha ranony baiboly dia ianao tsy andainga raha anokatra amin'ny vavanao anisan'ny fahendrena ihany koa manko tsy be resaka na malala amin'ny marina ary ohatra raha mahita olona ianao ny ambadika any ohatra hoe mampirafy le lehilahy na mampirafy le vehivavy raha mpanompon'Andriamanitra ianao raha mpino ianao afaka mitondra mambavaka an'le olona iny ianao afaka mitondra mambavaka amin'ny fiainana na afaka teneninao tsotra izy hoe tsy mety ange zao ataonao zao e ajanao zao adalana sy fampirafesana zao ajanao zao afaka teneninao le olona fa tsy voatery hiteneny amin'ny vadiny ianao hitako ny vadinao nampirafy marina fa tena marina le nitenenao ary marina le lazainao ary marina le hita masonao fa raha miteny ianao hitako ny vadinao nampirafy dia ampikorotana ny tokantrano zay no mahatonga na miteny hoe tsy voatery laza marina foana ianao isan'andro fa saingy kosa ny andraran'ny baiboly ianao dia ianao tsy andainga asa raha azon'ireo fampianarana zany tsy voatery zay hitany masonao dia tantarainao amin'ny olona daholo satria eto ambonin'ny tany angery havana zany hoe le fahendrena mangataka amin'ny tompo tsara hoe arovony tompony vavako so arovony molotro fa indraindray ny filazanao an'le zavatra hitanao rehetrarehetra sy ny marina hitanao rehetrarehetra ka ana dia mety anakorotana indray anakorotana fiarahamonina anakorotana fiarahamonina misy olona mihitsy miresaka amiko ohatra zany misy madama zay tantara amiko indray andro izay pasteur izy tamin'izany mbola tsy mivavaka tato amin'ny Vahao Ny Oloko dia mampirafy aho tsy fantatro mivadiko zany ozy hatramin'ny andro any miaraka amin'ny directeur anay aho miaraka amin'izao dia mahazo vola be a pasteur dia tena hoe ao ampiasana anay moa tsisy malala hoe anao izy tsy fantatro mivadiko zany tsisy nenina fantany fa zao a pasteur izy tonga tam-piangonana tena mibebaka amin'ny fona amin'ny tompo aho manolo tena ho an'i Jesosy zay menakavy dia inona tokoa reny izy menakavy izy mivady sy ny zana mivavy reny mivavaka mafana fo mirehitra tsara tena mifanomponina ny tompo tena milamina ny tokantrano dia milamina dia le vehivavy lasa nanaja an'le vadiny le rangahy koa tena tiby an'le vehivavy tena hoe mifanaja dia mifankaty dia tena tahin'ny tompo le tokantrano zareo dia andry zareo milamina tsara zany efa nalala amin'ny marina fa i vehivavy io nampirafy taloha nijangajanga taloha ka raha avy aho zany pasteur eritiana zany avy aho dia hiantso an'le rangahy avy ianao aloha rangahy ty fa mety tsy fantareo ty resaka ty fa tantarain'ny vadinao tamiko ny secret rehetra fa ivadinao io nge talohan'ny vavahana tato grave be io nefa niaraka tamin'ny directeur sy ny chef de service nareo tany sy nampirafesin'ny tanao nenao fa mety tsy fantareo zany fa tantara efa taloha moa zany rangahy fa mamela ny elony rangahy mamela ny fahotany azonao dinihana amin'izany toy ihany tantara fa na io rangahy io mety hiverin-dalana ny tokantrano mety hikorotana ambony ambany izy mivady mety hisaraka mety hamaly faty an'io ramatoa io izy noho izany tsy voatery ilazan'izany fa nitondra mambavaka an'izy mianakavy nitondra mambavaka ny vadiny slamina ka tsy maninony ianao na tsy ilazany marina rehetrarehetra etsereo reo lazaiko fa zao marina tsy voatery fa ny raharan'ny baiboly dia ianao mamoron-dainga raha miteny ihany ny vavanao ka misokabava ianao dia lainga ny resahanao dia zany no zava-resahan'ny baiboly ny lainga tompoko dia mamotika ivavaka tsika isorany tompo mankasitraka indrindra tompo satria dia mampianatra anay andro manalina ianao ny lalana tokony izorana ny lalana tokony ale mba hatonga anay tsy hanaonanao foany ary hatonga anay hanana fiainana mahafinaritra ary hatonga anay hanana fiainana andeha lavitra ary fiainana tsisy obstacle dia natorinao anay ny lalana matoky avy zany fampianarana zany anay dia iletika ao ampony aseho an-tsainay
mba tonga nay tsy anao fonana ny tonga nay andehandeha ho azy fa teny toetra misitraponao makasitraka tompo amen. Izay say ny fotoanantsika teto androandriavana sabotsy avy izao dia mba hiaraka aminareo tantananarivo indray ary hitondra fampianarana lehibe alohan'ny verenako any Paris any France dia hitondra izay fampianarana izay indray mba tonga ny ara-panahintsika hijoro tsara ny finoantsika hijoro tsara anananao fahendrena satria araky ny efa verimberikombenombeny fa rehefa tsy ampy fahendrentsika dia tsy problème vola ny problème atsika tsy problème natrosa tsy problème na posy fa rehefa tsy ampy fahendrena ianao dia bloqué ianao ary tsy afaka mandeha lavitra inoko anefa fa zany fampianarana zany ane dia anova amin'ny fisaina anao sy ny fijerinao ary tonga anao andeha amina dingana vaovao ho tainy Jesosy amin'ny zava-rarehetritsika veloma tompoko. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko, andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko, nandeha tantety tsy mba asa Aku nanisik, ampun yang panas.